Haleloia. Miarabanao ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo atratra ny taona vaovao a. Miarabanao ihany koa mbola tafahoana eto izy aosenao. Tonga moa tsika amin'ny fizarana ihany ny révélation, fizarana ny révélation nomeny fanahy masina momba ny fampakarana ny fiangonana izay niazo tamin'ny 27 décembre 2021. Amen. Dia alohan'izany rehetra zany dia mbola hivavaka antsika. Jesosy malala misaotra anao indrindra fa nomenao fofinaina izay fahasalamana izay. Misaotra Jesosy amin'ny fitiavanao isan'andro izay rotsaka ao aminay, ny fifaliana, ny fiadanana omenao anay. Tsy azon'izao tontolo izao raisina izany Jesosy na fantana fa izahay no mahalala satria efa nomenao anay ny fanahy masina. Koa dia misaotra indrindra Tompo satria mampiomana anay mandrakariva ianao amin'ny fiverenanao. Mampiomana anay ianao mba hiomana izay tsy hovariana amin'izao fiainana izao. Misaotra Jesosy mitenena ianao eto Jesosy araka ny teninao, araka ny fombanao ary ny fanahinao masina ny tarika. Ny fanahinao masina no ampiteny. Koa apetrao eto amin'ny lelako ny teninao Jesosy. Apetrao eto amin'ny lelako ny teninao fanahy masina. Hikasika ny mpiainy tsirairay avy ianao. Ampalala ny marina, ampalala ny fahamarinana. Ka dia misaotra Jesosy. Amen. Amen. Resaka voyage moa ilay izy ny nofy. Voyage dia maro ny hevitra n'izany voyage zany fa ny hevitra araka an'izay nofy nomeny dia momba ny fampakarana satria nanontany mpanokon'Andriamanitra koa atao anatin'izay nofy izay dia momba ny fampakarana ny fiangonana hoy izy ny nofinao. Dia ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra tsy ho ahy irery zany révélation zany fa zaraiko aminao ihany koa mba hiomananao, mba hiomanantsika, tsy ho variana antsika. Alléluia. Misy tenin'Andriamanitra ho vakiako satria zaraiko roa ty témoignage ty ty fijoroan'ny vavolombelona ty ato amin'ny Romanina toko 4:12 andiny 7:12. Romanina toko 4:12 andiny 7:12 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Ohatra zao tsika miandry an'i Jesosy, miandry ny hevian'i Jesosy. Dia falifaly tsika dia misotro isan'andro tsika, misakafo isan'andro tsika. Fa tsy izay hoy izy no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy izay no ahafahantsika miditra ny lanitra. Tsy ny fananantsika, tsy ny fihinanantsika be. Tsy ratsy tsika misakafo, tsy ratsy tsika mifaly. Fa moa ve zany fifaliantsika zany araka ny toy ny eto mandeha amin'ny fahamarinana sy manana misy fiadanam-po ary feno fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Moa ve sitraky ny fanahy masina ilay fifaliana ataontsika? Moa ve ilay fifaliana ataontsika mifaly tsika amin'ny fo madio, mandeha amin'ny fahamarinana ao anatin'ilay fifaliana, ao anatin'ilay fisakafoanana, ao anatin'ilay fisotroana? Alléluia. Mety ho fisotroana eto ny révélation azy koa dia ho antsika fiangonana, ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny mpanokon'Andriamanitra. Mety hoe misotro hoe zavatra mamy fa tsy resaka zavatra mahadomelina eto fa resaka hoe fisotroana fiaraha-misakafo ohatra. Fa moa ve tsika miara-misakafo manao fety isan'andro io ao amintsika marina ny fanahy masina? Moa ve miomana marina tsika amin'ny fiverenan'i Jesosy? Alléluia. Fa raha mizara an'izao révélation zany tsy hoe zany marina na zany tena andeha hiakatra fa na za koa nahazo fampitandremana ao anatin'izany hoe fampakarana zany. Mba hitandremanao ihany koa hoe inona no mety tsy ahatafakatra raha tonga Jesosy. Alléluia. Dia hoy izy hoe fa amin'ny fahamarinana sy ny fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Ny mampisy fiadanana antsika sy fifaliana ao antsika isan'andro dia ny fanahy masina ao anatintsika. Na misakafo tsika na tsy misakafo tsika dia feno fifaliana tsika ao anatintsika ilay fanahy masina sy mandeha amin'ny fahamarinana. Fa misy mifaly isan'andro mandihy isan'andro manao fisakafoanana be sy nefa tsisy fifaliana ao anatiny, tsisy fahamarinana ny lalana ary tsisy fiadanana ny ao am-pony.
fatatsika ny fahamarinana tsiza fa jesosy, ny fiadanana zay ao anatsika tsiza fa jesosy, ny fifaliana ao anatsika fa tsiza de jesosy. Amen. Ka raha tsika mifaly nefa tsy ao anatsika jesosy, moa ve tsika hiakatra, moa ve tsika hiditra ny fanjakany lanitra. Amen. De hozahako amintsika le nofy a, alleloia. Ny 27 décembre 2021 misy namana maromaro zany hitako. Io namana io tsy voatery hoe namana manodidina hoe tena hoe fakazatra, fa tsy de fantatro loatra fa azavain'ny fanahy masina anao anatin'le nofy hoe namana de mpiara-manompo, mpiara-mandeha amin'ny miandry, satria hoe mpiara-mandeha miandry ny fiverenan'i Jesosy. Fa tsy dikan'izay zany hoe samy miomana an'io de ny virjina endry sy ny virjina dala, samy miomana amin'ny fiavian'i Jesosy. De reo namako reo hitako efa vonona miomana, efa vonona handeha. De zaho mbola variana, mbola nisy zavatra navariana fa tsy fantatra hoe zavatra navariana fa zay no azoko ao anatin'ilay nofy variana. De nisy namana anankiray nanantona ahy nyteny hoe ianao mbola tsy lasa ihany, ianao mbola tsy miomana ihany. Fampitandremana anankiray zay nomeny Jesosy hoe ianao mbola tsy miomana ihany. Anao ihany koa raha mihaino zao vidéo zao ianao, sao de mbola misy zavatra mahavariana anao ka tonga ny tenin'ny fanahy masina, ny teny Jesosy hoe ianao mbola tsy miomana ihany. Amen. Tsy fantatra hoe inona ny mahavariana anao, fa ny anahy de ny azoko hoe ianao mbola tsy lasa ihany, mbola tsy miomana ihany. Dia nandeha miomana malaky. De rehefa nandeha miomana de mbola nahita namako anankiray mbola misakafo, mbola variana misakafo, variana amin'ny fihinanana. Ny sakafo ihany koa de mety havariana antsika, satria tsika rehefa misakafo loatra de lasa adintsika Jesosy, lasa be torimaso. Fa hitako amin'le namako anankiray zany a, fa tsy fantatro hoe fa azoko hazavain'ny fanahy masina hoe namana. De dikan'izay zany hoe mpiara-manompo, de izy hoe mpiara-mivavaka zany, izy mbola variana amin'ny sakafo, de za mbola variana koa hitaona anazy andao, nefa izy nefa tsy taitra fa mbola misakafo. Alleloia. Tsy taitra izy fa mbola misakafo. Ny olona efa miomana, efa mihetsiketsika handeha, za mbola variana, ny anankiray mbola variana misakafo, zany hoe be dia be zany zavatra mbola atao hoe mbola mahavariana antsika. Metimety bebe zavatra mahavariana antsika ka hatavela antsika tsy ho tafakatra raha tonga Jesosy. Mety izy tsika zavatra kely io, fa tsy misy kely na lehibe ny hidirantsika amin'ny lanitra. Amen. Ka mety hoe variana amin'ny fiaraha-misakafo, variana amin'ny fihinanana, variana amin'ny fety, fa tsy izany hidirantsika amin'ny fanjakany lanitra. Amen. Zay ny révélation voalohany ny azoko tao anatin'izay nofy izay. Fa mbola omeko antsika eto ny tapany faharoa amin'izay hoe inona no ny tranga aorian'izay hoe ny fampiomanan'i Jesosy zay. Fa mampiomana antsika Jesosy kely sisa, mampiomana antsika fiangonana, antsika zay vonona miandry ny fiverenan'i Jesosy, mba tsy ho variana antsika, fa na zavatra kely ary, paintina kely ary any anatin'ny fotsika any a, mbola takalontsika an' Jesosy na mahavariana antsika de tsy ho tafakatra antsika. Na raha miala amin'ity tany ity tsika de tsy hiaona amin'i Jesosy. Amen. Ka ho amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra ny révélation mba hanitsihitsika ny diantsika. Ary mbola omeko eto ny tapany manaraka hoe inona zany hoe inona zany no tiany Jesosy ambara ao anatin'izay mba hiomana ny virjina endry amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny Androanitra. De voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Misaotra Tompo malalo. Alleluia. Amen. Ka sioa ny fompiaino rehetra dado. Amen.